ABT TV manova olona, manova fiarahamonina, manova izao tontolo izao. Andray fahasoavana avy amin'i Jesosy ianao hoe salamo, salamo voalohany novaka itsika. Salamo voalohany, andininy voalohany. Salamo voalohany, andininy voalohany manao hoe ny tsy fitovinany tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Ny anaran'i Jesosy manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanotra ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalàn'i Jehovah ny sitrany. Eny ny lalàny no saintsainy ny andro manalina dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoanany, ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy, fa toy ny akoho fahelin'ny rivotra izy. Ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hajanona eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonan'ny marina, fa fantatry Jehovah ny lalan'ny marina, fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Alleluia. Androany a ny lohatenin'ny fahatorotentsika eto indray androany dia toy ny tamin'ny heriny hoe mitsambikina mihoatra ny manda. Dia androany a dia mbola toy an'izay fampianaran'izay ihany hoe mbola afaka mitsambikina mihoatra ny manda ihany koa ianao a. Amen. Anisan'ny tena fanirian'ny olona ry havana, tanjontsika eto moa matoy ianao to maheto fotoan'Andriamanitra eto a dia averiko mandrakariva foana hoe misy planin'Andriamanitra aminao ary ny voalohany amin'ireny planin'Andriamanitra ireny dia ny atonganao ho voavonjy tanteraka ary andova ny fiainana mandrakizay. Amen. Zany ny tena planin'Andriamanitra, ny atonganao, ny vadinao, ny zanakao, ny akohonanao ray manontolo. Tsy hoe anakarena fotsiny nareo dia anakohanina, dia manana tomobile, dia manana trano, dia manam-bola be, dia milamina. Tsy zay ny tanjon'Andriamanitra. Fa ny tanjon'Andriamanitra dia zao, ny amonjenanao, dia io vadinao mbola mampirafy io, io zanakao mifokarongony io, tian'Andriamanitra ho vonjeny io, dia ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay daholo nareo menakavy. Zany ny planin'Andriamanitra, ny atonga antsika handova ny fiainana mandrakizay. Ina ny planin'Andriamanitra? Zany izy io. Misaotra an'Andriamanitra fa manaiky ny antson'Andriamanitra ianao matoa tonga eto androany. Misy olona ngere olona na dia efa kapohan'Andriamanitra ohatry ny ahoana azy tsy mety hivavaka. Ankeo maraina nisy rahalahy niantso a telefona, ahoana natao pastera ozy izy fa mivadiko mararina cancer nanona. Eto mivavaka izy rahalahy fa manao délivrance androany. Ka izy pastera ozy izy tsy mbola resy lahatra an'le fivavahana, dia ajanony ao izy rahalahy fe lao izy hijanona any. Ajanony izy dia aza tereny izy ary aza tambatambazana, fa zay vonona ihany ny aloha makaty. Ataovy alleluia mafy zany. Inona moa reo olona
inona ny azoko atao aminao fa inona ny tediavinao atao aminao zany inona tsabony ianao tsy sitrana nandaniana vola ianao tsy sitrana entiny ivavahana ianao tsy manaiky dia inona zany ny tianao atao inona tsotra nambarako tamin'le rahalahy velao izy eo rehefa tsy mety orana za mandany andro aminy ary miteneko mafy le rangavadany aza tambatambazana izy teneno izy hoe raha terena hony ianao aza makany hoe maty any ianao hoe lazainao fa fivavahana atondray ny amono anao tsy na rehefa terena ianao satria jesosy tsy hanasitrana anao zany andriamanitra tsy hanafaka anao zany ny olona tena manana fanapahan-kevitra sy fanolora-tena ary fandavan-tena no vonjen'andriamanitra ary ho afan'andriamanitra amen ka misy karazan'olona lazaiko anareo a efa kapohan'andriamanitra asian'andriamanitra zao ataon'andriamanitra tototsonotroso efa tsy mahita lalaka le ihany fa tsy manaiky anapa-kevitra hivavaka fa za misaotra an'andriamanitra namaly ny antson'andriamanitra ianao matotonga eto satria io zavatra mahazo anao io problema mahazo anao io aretina mahazo anao io dia antson'andriamanitra io mba hamonjenanao ka hatongavanao any amin'ny fiainana mandrakizay saingizy io ry havana malala ienonao ange raha tsy nikapohan'andriamanitra mavaivay tsy nalala nitodika tamin'andriamanitra zany na nytaniana rahalahy zay ankeo tany an-tanananay tany nisy rahalahy zay any akaikina ihany itosy any nahitana mamoaka tomobily izy dia nanatona inona pastera ny ataoko izy izy fa misy fotoana teo any aminareo ndeha hivavaka mahita an'ireny fandarana amin'ny radio sy tele reny foana dia inona ny ataoko izy izy fa isaky ny hoe andeha hoany dia voasakana dia tsotra ny teneniko taminy soloa ny akanjonao dia manaova kiraro dia makanesano amenna inona ono ny atao tsisy an'izany voasakana zany raha lasana baby a fa napaha-kevitra fotsiny io a ataovy amena zany voasakana hoana isaky ny akationy izy dia voasakana fa voasakana maninona manaova fotsiny akanjo a dia manina dia nazao akanjonao zoa raha mety dia tonga dia makanisa fotsiny an'zao alleloia ny olona zany re olona ohatra be fialatsy izy zany a ianao indray zany nitedaviny tsy haiko hoe inona zany nitedaviny ny anay vitanay any amin'ny tele vitanay any amin'ny radio vitanay mitondra mambavaka anao sisa raha lasaina bavy malala anaiky hovonjeny anao alleloia tsy manaiky anao zay dia mitory teny afony isan'andro amin'ny tele sy radio alleloia fa za dia misaotra an'andriamanitra nanana fanapaha-kevitra ianao ho tonga eto ka miplan'andriamanitra voalohany aminao dia ampahafantariko anao fa tsy ny anasitrana ny aretinao tsy hamamy problema trosanao fa miplan'andriamanitra voalohany ianao dia zao hitondranao ho any amin'ilay fiainana mandrakizay zany miplan'andriamanitra ny antony anaovana an'izao fotoam-bavaka zao isan'andro dia hitezana ny ara-pananao hiala amin'ny fahotana hiala amin'ny adalana hiala amin'ny fahazaran-dratsy hiala amin'ny fiainana ratsy zao tontolo zao mihitsy dia tonga anao hanana fiainana masina fiainana madio ary amin'ny fotoana ianao hiala eto amin'izao tontolo zao dia andovan'ny fiainana mandrakizay ianao zany ny planin'andriamanitra voalohany ka io olana mahazo anao io aretina mahazo anao io zavatra sarotra mahazo anao io no fehistoman'andriamanitra anao ho avy eto ny tanjona tsy eto amin'ny vahony oloko ny tanjona tsy eto amin'ny timogotety ny eto lalana fidirana andalovana fotsiny fa ny tena tanjona dia le fiainana mandrakizay raha lasaina bavy zany ny planin'andriamanitra tsara ny manamafy an'izany tsara ny manamafy an'izany tsy vahaolana fotsiny no manin'andriamanitra ohatrinao eto fa tian'andriamanitra ianao ny vadinao zanakao ny piraita-po aminao ny akohonanao fianakavianao rehetra tsy ho very any amin'ny fahaverezana fa ndova amin'ny fiainana mandrakizay ary dia zao amin'ny alalanao no amonjenan'izy rehetrarehetra ireny alleloia mino an'izany va ianao zao anefa ny faharoa na dia eo ary amin'ny fiainana mandrakizay dia zao io ane tsy dia mahataitra ny olona ane zany mandrakizay zany
ny tena mahataitra anareo reo ange zany ange ny tena marina sy mifolo isan-jatonareo reo ny tena marina vola ny tena mahory anareo reo tsy le tsy tonga eto zany ianao eritreritry zany lanitra zany fa hoy ianao tena aiza ary pasteur ny tany ileko fa nanan'olona trosa ahoana ny ataoko mahenao reny toroteny reny hoe mamaly vavako ny tompo ary tena mamaly vavaka izy raha latsy anabavy malala ienonao efa marary fo fatenenao io e zay ny atongavanao eto ary ianao tena te ho sitrana mafy mihitsy ianao ne tsy te halala zay mbola lanitra any tsy zay ny alehanao eto ete ne fo faty ty fandeha ho any amin'ny ho any mogote any mba ho sitrana eo ho any an-danitra fa ianao fa tsy hitanao tsony zay anasitranana ny aretiny de io ianao tonga eto mampanatenanao anefany fa Andriamanitra koa vonona nasitrana ny aretinao vonona ny anafaka anao amen ary zany ny fantanina mipetraka ao an-tsaitsika ahoana ny tonga ny fiainako tena ilamina tsara ahoana ny tonga ny fiainako tena miadana tsara zany ny fifaliana ao antsika zany e zany hoe manana fiainana milamina mifankatianareo mivady ny zanakareo milamina mianatra tsara daholo voalohany ekolazy tafita soma tsara daholo ny zanakao salaminareo menakavy mihinakanina maraina mety mofo dibera miaraka amin'ny tekao ny atoandro miaraka amin'ny akososy na sosisy sy rehetrarehetra zany ny fivaliana antsika ny ariva mihinana lasopy sy misao matory tsara amin'ny alina ao atokantrano tena feno ordinateur télé ny kodory éponge ohatra zany zany ny fifaliantsika ahoana ny iainana amin'ny fiainana mahafinaritra faly am'laza aminao afaka miaina amin'ny fiainana mahafinaritra entinao ataovy alleloia amin'ny mafoeto teneniny eo aniranao afaka miaina amin'ny fiainana mahafinaritra entinao eto ny alo tsy mety tsara velatsy amin'ny tenenareo e ny a mahafinaritra amin'ny miaina amin'izany mahafinaritra miaina amin'izany fiainana mahafinaritra ohatra zany salama tsara daholo ny ankizy tsisy mararirary ny izay mivady mifankaty mahafinaritra miaina amin'izany tsisy mifamelaka ty amaina tsisy mifanopa nareo menakavy be orona matsiravina daholo tsisy an'izany mamaly koa le anakira nareo menakavy ary sondena daholo tsisy an'izany milamy ny ankizy mifankaty tsisy miadiady zany tsisy mifokarongony tsisy atahoranao be vokatsy anambady zany miaina amin'izany de mahafinaritra zany rehefa mba te hinakanina fa tsy hoe mitsiriritra ny hoan'ny olona fotsiny hoe mahita ny olona mihinana le glasy ny gastro reny de milela molitra po na le 10 mandehandeha reny ary tsy voavidinao mbola misy 10 moa reny le glasy mandehandeha reny sa tsy fotriny reny ary zato za manko efa ela tsy nihinana an'ireny reny ary ny ansasany mampitsiriritra azy tsy voavidiny mahita ny olona mihinana henana koa moa mandalo eny amin'ny mandalo eny anosy iny izy le arivariva amin'ny rava iny mahita etsy anosy le akoho medimedy tsara an'iny mandalo fotsiny sady mierikerik te hinana fa tsisy vola tsy mety zany afaka manana fiainana mahafinaritra ianao mandra-pialanao eto amin'izao tontolo zao mandra-pialanao eto amboniny tany ka mandra-patonganao any amin'ny fiainana mandrakizay afaka manana fiainana mahafinaritra ianao tenenao zany ny eo lelanao afaka manana fiainana mahafinaritra ianao ary raha mbola tsy mahafinaritra ny fiainanao androany azo ovaina mahafinaritra io manomboka androany ary ao amin'ny jesosy any ny tena mahafinaritra an'io raha lasainabavy efa nahita olona faran'izay multimilliardaire manan-karena fa mikorotana tsisy oatra zany izy menakavy mikorotana fa ny volana anana ny zanany rehetrarehetra tsisy miavana fa miady savoritaka tsy mahafinaritra zany hoe misy mivola nefa nareo menakavy miady fa ao fifankatiavana ao fahasalamana ao sakafo ao ny trano mahafinaritra ao amin'ny jesosy rery any misy an'izany raha lasainabavy mazava sa tsy mazava ary afaka hiaina amin'izany ianao baiboly eto de milaza
hoy izy jerenareo nge ny voalazany teniny sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehem-panota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahampaniratsira fa ny lalàny Jehovah ny sitrany eny lalàny ny saintsaininy andro manalina dia tahaka ny azo ambolena eo amorony rano velona izy tahaka nina hony izay mamoa amin'ny fotoanany izay manina hoe ny raviny koa tsy mba malazo ahoana ary ny asany rehetra dia toy ny lavorary avokoa ahoana zay ny voalazany baiboly eto tahaka ny azo ambolena eo amorony rano velona izay mamoa amin'ny fotoanany ny raviny tsy mba malazo ary ny asany rehetra toy ny lavorary avokoa izy mba maniry anana fiainana ohatry zany tahaka ny azo ambolena eo amorony rano velona tsy mety malazo ahoana hoe ahoana mafinaritra zany fiainana zany zany hoe mandavataona mamirapiratra eny foana ny fiainanao mandavataona tonga n'izany ve dia ny olona mieritratra rehefa zany ve krizy ny fiainana fa tonga n'izany ve ny fiainanao tsy mety malazo mbola mamiratra foana tonga ny février ozy izy ny olona hoe mafimafy ny février ny fiainanao mamiratra foana avril mars avril mai juin jusqu'à tamin'ny farany taona mamiratra foana tonga ndray janvier mamiratra foana zany reo olona ny fiainana mafinaritra tsy mety manina ozy ny voalaza baiboly tsy mety malazo tsy mety malazo tahaky ny azo ambolena eo amorony rano velona izay mamoa amin'ny fotoana ny raviny tsy mety malazo ny asany rehetra atao lavorary avokoa amin'ny fotoana rehetra dia zao fifaliana ny fiainanao azo ataony miaina ao anatin'izany azo ataony miaina ao anatin'izany ary raha mbola tsy miaina tamin'izany ianao amin'ny naran'i Jesosy tononoko afaka miaina amin'izany ianao manomboka androany amen tsy hisy aretina mampidi-dozo zany tonga ao aminao tsy misy inona hoe mafinaritra ho amin'ny miaina amin'izany io ngere olona tena zava-doza le hoe marary ny anankiray dia aveo ndray ny anankiray miditra hôpitaly dia ndraindray marary dia aveo miditra ary amin'ny dokotera ary dia mandano tena mikorotana ny fiainan'olo loatra zany za dia misaotra an'Andriamanitra fa tsy manana an'izany fiainana zany ny ana somary voan'ny gripa kely raha ny zanako ao an-trano ihany ametra-tanana tonga dia sitrana amin'ny anara-maherin'i Jesosy fa tsy hoe ary amin'ny fandrinan'ny hôpitaly ary telo volana dia nivoaka kely ndray tapabolana dia nivoaka tapabolana tany an-trano dia miverina ndray le aretina ray volana sy tapandrainy amin'ny hôpitaly na ny olona andeha anaty kanara rehefa mifanjana tsy vita amin'ny fianakaviana ntsony ny mikarakara ny vola lany tsy mety zany mila salama ianao matanjaka ianao tahina ny zanako ary tahina amin'ny zavatra rehetra ianao salama tsy miditra hôpitaly ny vola misy ny hanina ho anina zanako zany inge ho ala izy misy olona ndray tsy miditra hôpitaly zany izy fa nijira maha sasatry ny tapaka jiro dia mame vola kely le mpiasa ny jira maly andaina pakazy ty momba misy anna kely 12500 aloha fa azatapahana aloha fa dia iny le sasatry ny mame volana iny fa fambaraka lava zao foana ny baiboly dia milaza eto manao hoe zao ny lakleny sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy farina ahoana ny lakleny zany tompoko sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy farina ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehem-panota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'mpaniratsira fa ny lalàny Jehovah ny sitra hitanareo ny fiainana hoe tsy mba mety malazo ny fiainana mamiratra mandavataona ny fiainana tena hoe
manjary ny zavatra rehetra ataonao araka nyvoalaza baiboly eto ny asany rehetra ataony lavorary avokoa mamoa amin'ny fotoanany taky ny azo amboleny eny amorony rano velona zavatra anakira ihany teknika ny eto sambatra ny olona zay manino ozy izy zay tsy mandeha amin'ny sainany ratsy fanahy AMT TV manova olona manova fiarahamonina manova izao tontolo izao